amin'izao takarivan'ny zoma farany ny volana jona izao amin'ora rehetra nefa fahasoavana sy fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Inona moa ny antom-pisitsika eto lazaina tsotsotra amin'ny teny vitsivitsy dia ny hoe nanapa-kevitra ny komity mpiangonana eto an-toerana ny anoana amin'Andriamanitra mitarika antinara-mamonjy izay mitondra fitazantsara amin'ny pray-tanindrazana aty Eropa zany efa herinandro maromaro zay amin'izy mantalo eto zany dia izay no antony mahatonga antsika eto zany hoe ten'Andriamanitra izay manambara baitro mikasika izany izay hitantsika amin'ny ao amin'ny marika toko fahaenina ambin'ny folo andimy fahatelo ambin'ny folo raha nidresaka tamin'ny mpiana ny faraparana ny tompo Jesosy alohan'ny akarina ny an-danitra manao hoe aroa izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny antom-pisian'ny fiangonana tory amina dia ny ampita ny finoany amin'ny hafa izy ho vavolombelona amin'ny sasany dia mitovy tsara zany ny antso amin'ny fiangonana nataon'Andriamanitra amin'ny fiangonantsika sy nataon'Andriamanitra amin'ny tinara-mamonjy sy mitarika miaraka amin'ny fitain'Andriamanitra lehibe no zao izy tonga somatsara eto. Ny fahasarotina rehetra dia nandalovana Kristy olodolo zany ary atoato izy amin'ny fitapatapaka ny volanandro zareo mamonjy ny fidinany Madagasikara ny mbola nisy an'izao fotoana izay iarahana eto aingany eto mba tena fotoana anankiray isin'ny hoe ametraka ny Jesosy eo amin'ny toerana ny ampon'ny tsirairay avy ary indrindra isin'ny firaisan'ny sampana fito mba ioray ihany izy rehetra ny vavaka Jesosy izay fa izay zany tena antom-pisitsika tsirairay avy eto iaraka hitsangana isika anao ny hira fanampy ny fahavalo amby efapolo hira fanampy fahavalo amby efapolo zany isan'izany tranotrinara-mamonjy zany namorona azy asa fantatrareo izy io dia ao anatin'ny firanantsika zany hitsangana isika anao ny Andriamanitra fitiavana FF 48 millions vavaka.